ahoana mariny ity fanjakany Barou ity. Tena arabaky teny tokoa ankehitriny ilay hoe fanjakany Barou eto Madagasikara. Asehony Rajoelina tanteraka izany ankehitriny. Fa izay tiany atao eto Madagasikara ihany no atao. Ary dia manao Senegal na azo baiko ireo mpiasam-panjakana. Hita taratra io amin'ilay fasahiny nametraka taratasy fa irotsaka hovidiny. Na dia tsy manana zom-pirenena malagasy intsony aza izy. Azo atoka tanteraka fa feno ny antota taratasiny matoy io. Nisy io fahasahiany io. Iza no nanaiky natao bloky tao, ary iza no nanaiky nanitsakitsaka ny fiandrianam-pirenena. Fantaniana mipetraka mahaliana ny rehetra io. Tsy nisy sy nahafantatra teto, ary izy Rajoelina mihitsy no nanaiky teto fa vazaha izy, ary manana ilay taratasy 8 santimetatra. Midika io fa tsy misy tsy mahafantatra ny fisiny izany. Ny mpitsara eny amin'ny tribonaly ambaratonga voalohany, na ny HCC izay mpitsara faratampony ny anatra sy mahay ary mafehy lalàna. Fa manina no mikipy izy ireo malona izao fandikan-dalàna izao. Tena refesin'ny Rajoelina ny mpahay lalàna malagasy sy ny vahoaka. Asehony miariary fa nabetsaka aza no imenomenona eo dia azo ny atao izay tiana atao eto. Tia hoy ny fanazavana hoe io sary mihitsy nataony frantsay niditra teto Madagasikara. Tamin'ny frantsay niditra teto ka nisy mpanjaka teto, nisy rafitra teto, nisy fiarahamonina teto, nisy rafim-pitantanana teto. Fa rehefa tonga izy tsy miraharaha zany. Ny azy ihany nataony. Tena nienjanina araka an'izay tiavany azy. Tsy miraharaha hoe misy mpanjaka teto, nisy mpitondra teto, nisy fiarahamonina teto, nisy rafitra teto. Tsy miraharaha zay rafim-pitantanana eto izy, tsy miraharaha zay rafim-pitondrana eto izy, tsy miraharaha zay atao eto izy, fa ny azy ihany nataony. Ka asakasaka ny malagasy ray manontolo tafiditra ny frantsay fa lorotsika zao. Zay le tenenana hoe tsy manaiky entim-bazaha zay. Satria io izy miariary. Io le fa nitenenanay fa io izy miariary. Tsy miraharaha zay lalam-panorenana, tsy miraharaha zay lalàna velona, tsy miraharaha zay fiarahamonina malagasy, tsy tia lala zany izy. Ny fantany dia zao hoe tsy maintsy zanahana Madagasikara, ary tsy maintsy atao zay fomba hanjanahana ny Madagasikara. Mazava izany. Hatreto aloha dia sarotra ny inono fa say andany mahakandida any Rajoelina ny HCC. Amony fanahy ve ka say ivoatra tanindrazana sy fiainam-bahoaka noho ny tombontsoa manokana sy fanompona tsangan'olona izy sivy mianadahy. Fanambanina ny HCC izay nianatra lalàna ny zava-misy ka anehoany ilay olona tsy nianatra lalàna fa afaka irehareany sy fitaovana eo am-pelantanany anitsakitsahany lalàna ireo manam-pahaizana. Ny tena mahazendana dia ny fahasahiany laza fa ny lalam-panorenana irehareany no manome alalanay anao fepitoana fiasana faharoa sady farany. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa isy angano vahoaka maro anisa aneo safidy any amin'ny biro fandatsaham-bato. Tena voaja ve ny tany-tandalàna sy ny soatoavina republikanina eo anatrehan'ny zom-pirenena vahiny ananany ka mahavery ny mahamalagasy azy. Tena nahavita ny tandro ny firaisam-pirenena ve i Rajoelina sa izy no to lasa olan'ny Madagasikara noho ny amboletra politikany. Dia hoy ny fanazavana hoe mitoy ny tsy fanarahan-dalàna ny barofo tsy fanajana ny samy malagasy ataony gay any Rajoelina sy ny mpanaraty azy. Nanomboka tamin'ny taona 20 sy 20 zany ka faty olona fandravatanana hitatsika zany tamin'ny 7 février 2009. Hitatsika voatao Mahamasina zany herinandro vitsivitsy lasa zay. Zany ny olona misetrasetra manao ditiko felehibe, mampiasa amin'ny mpitandro ny filaminana, mampiasa amin'ny fitsarana mba hanaraka azy sy ny didiny satria izy manam-pahefana. De tsy de magaga zany, tsy mety miova le olona na mitombo ny taona na mba ianao hoe mitondra firenena. Napiny lainga zay nataony nanomboka tany 420 teo amin'lohan'ny mahavazaha azy. De ozy mamaly anao zany hoe zady tsy anisan'ny olona anantena hoe anana toe-tsaina ambony zany gay any Rajoelina zany ka anaja tena satria fantatra ny zavatra nataony. Marina mihitsy izay voalazany izay. Tsy miova ilay mpitondra fa mbola ilay bodongerona sy ny amboletra izay nataony naka fahefana ankiriny ny taona 20 no mbola asehony ankehitriny. Ny tena malasa saina dia refesiny hatramin'ny mpitandro ny filaminana.
raka baiko mba iny ny tafika malagasy hoy indrindra mantsy ny fanazavana hoe miandro ny HCC zao raha zahay satria fantatra fa tsy manara-dalàna tsy feno lainga ny taratasy narotsakana satria vazaha io olona io any aloha ny anay zao mety ozy ny olona hoe nareo fa manofy e minisitra mihitsy nanao sony minisitra be tabe nefa minisitra talohany e be tabe nefa tratra tao hoe inga préfet aloha ngama de anisan'ny tokony efa mijerijery ny tenany fa raha misy fiovany ty zavatra ty a de ho be tabe ny fanenjehana azo anao fa nytiako lazaina ko nanina tsy nyravanao maly le tamin'ny 6 septembre ane maly 6 septembre ane nareo ny namoaka niny iny didiko fe lehibe iny hoe tsisy mahazo tonga de poteo raha mivorivory eny par la force ko maninona tsy nyravanao tao amin'ny palais des sports nga tsy fivoriana iny fa mihinana velana nandeha tanareo zany mampiseho raha mba nataony hoe 7 septembre de hoe le maly zany aloha mbola tsy ao tsy atsisika zany le tare amandriamena fa maly ane 9 septembre monsieur le préfet ianareo manam-pahefana zany ane ka vakiny vahoaka zany sao de averinareo hoe manam-pahefana sy manana mibasy ny areny nareo androany de dondrona daholo zay menakavy fa inona moa zay moa afaka teny mitandre aminareo général be zao mijory daholo baso be manatafika fa mbola tsy nisy tafika naresy vahoaka mety ampalahelo mety ho betsaka amin'ny maty mety betsaka andravafananana satria amleon'olona misetrasetra fa misy farany zavatra rehetra mazava izany ary tena izany tokoa ny zava-misy miseho ankehitriny azo everiny fa angotraka ny politika manomboka eto satria efa nisy ny fanambarany ireo kandida miisa 8 nilaza fa tsy ara-dalàna ny firotsahany nisy ny mpanao politika ny laza fa anao requête de validation mba ampiantona ny firotsahany rajoelina ny tsapa dia ilay fomba fanaovana politika mandainga sy mampanantena ny vahoaka ilay nofy mampahantra vahoaka no misy nolalovina indray ny isa 13 tamin'ny fitanisany fa io no isan'ny medaly azony taranja maro raha mampatsiany tantara momba ny lalon'ny nosy dia faombiazana tanteraka ihany koa no tamin'ny taona 7 matotra kokoa ny fikarakarana voalohany Madagasikara tsy nisy faty olona tahaka ny taona 2024 ity nalefa nijery lalao olimpika ny atleta mendrika mandeha indray ny karazana fandemetsana sy ny afatra to izana afantoko any aparatoko ny olona ankehitriny fa tsy maintsy andray sy rajoelina na efa izao aza no mahazo ny firenena vokatry ny fitantanany ny rarakompana indray ny fampanantenana ka fiaingana vaovao anatanterana nofinofy indray hono dia mipetraka ny fanontaniana hoe kay nofy tokony natolotra ny malagasy ny taona 2024 ireny tsy mahagaga raha nahinanareo avy telo eny ny vidiny lavanila niakatra avy telo eny ny vidim-bary niakatra avy telo eny ny tsy fanananasa ny tombo ny tahanzaza malagasy tsy tafiditra an-tsekoly ny tombo ny volamena ny voaka anivelany antsokosoko ny sasany vadika veo azy ao amin'ny ministera ny tombo ny isan'ny malagasy maty noho ny tsy fandriam-pahalemana raha fampanantenana izany dia disika efa goka hoy ny fomba fiteny izay ny fampanantenana no betsaka fa ny fantram-bahoaka miamitombo ny amboletra sy ny lohamboto no atao fa tsy maintsy hoe mirotsaka hovidiny dia mipetraka ny fanontaniana hoe noterena sa novozona ny rajoelina nangataka io fizakana zo-pirenena frantsay io tokony any frantsa izy no mirotsaka fa tsy eto Madagasikara satria malagasy no eto fa tsy frantsay ny malagasy any no sainy anaovana amboletra eto fa ny tanindrazany any frantsa tsy sainy anaovana izany dia io koa ny sasany fa manaiky ataony vazaha fitaovana amin'ny tena ny tanindrazana sy ny malagasy samy miandro fatratra izay ho fanapahan-kevitry ny HCC amin'ny sabotsy io ny rehetra iza no tratra farany eto fa ahoana mariny ahoana mariny